Ny afatra tiako zaraina antsika androany a momba ny vahoan'ny oloko. Tsy vahoan'ny oloko akory araky ny fahitanareo azy. Fa ny afatra natao Mosesy vahoan'ny oloko. Miantso ny Andriamanitra ny Mosesy ndana vahoan'ny oloko. Zanak'Israely. Zay voageja tany Egypte. Tantara tsara. Afantarantsika ahoana Andriamanitra rehefa miasa. Ahoana ny toetra ny zanak'Israely. Afantarantsika koa mandinika hoe ahoana tsika manaraka n'Andriamanitra tena izy ve? Sa kristianina saritsarina. Ny tantaran'ny zanak'Israely tantara ely io. I Abrahama ny pirana. I Abrahama io natsoan'Andriamanitra. Ny voao izy amin'ny fianakavianao, amin'ny tanana lehibeanao. Isaka mipotra avy tao, Jakoba nitoka avy tao. Ny mahagaga dia izao, efa 100 taona ty aoriana, ny zanak'Israely voageja ny Egyptiana. Ny voageja zany dia tsy izy akory, tsy foko hafa io. Hoe ny Filistine na hoe tsy haiko daholo ilay mponina tamin'izany, fa ny vahoaka an'Andriamanitra ny voageja. Raha mijery tsika ankehitriny ny tena voageja dia ny kristianina. Voageja amin'ny fahotana, voageja amin'ny mpitantana. Fa raha mandeha nareo amin'ny Bouddha, ihany tsy dia misy fanakejana. Mandeha nareo any amin'ny finoana hafa, tsy dia misy fanakejana. Fa ny kristianina tratra amin'ny farao, mpanjaka io. Inona natonga ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypte? Baiboly miteny fa nisy mosary. Mosary. Ary ny Baiboly rehefa miteny mosary dia misy foana fanakejana. Misy foana lalana midina. Tadio ilay tantaran'ny zanak'Adala. Lioka 5:20. Io zanak'Adala io dia tao ohatran'ny rainy kristianina converti. Ao ohatran'ny dada, ny mena lova, ny mena dao, ny mena fanomezam-pahasoavana. Io izy aloha hisitaka ny dada. Lasa. Naleo tena, tsy niakin-dotsony, tsy nirarahan'ny dadany. Tany amin'izay dia izy ny ten'Andriamanitra ary nisy mosary tany. Efa lavitra n'Andriamanitra io. Rehefa nisy mosary dia nanino? Lasa andevy tany an-tanin'olona. Lasa esclavy. Izy io, zanak'dady io, kristianina io. Raha amintsika zao zany. Important be les paroles tenin'Andriamanitra. Mahatonga atsika tsy mandroso ara-panahy fa midina. Tsy ampiteny. I Abrahama, Genesis 12 vakitsika. Genesis 12. Andiny 10. Ary nisy mosary teo amin'ny tany. Ary Abrahama dia nidina nakany Egypta hivahiny ihany. Fa mafy mosary teo amin'ny tany. Nisy mosary izy teo amin'ny tany. I Abrahama io. Dia Abrahama izy lasa nidina. Dia nakaizy nakany Egypta. Lasa any amin'ny tany fanakejana zany. Dia raha mamaky nareo amin'ny Genesis 5:20 dia nisy mosarindreo izy tamin'ny andron'ny Isaka. Dia lasa nanino izy Isaka? Nivahiny indray izy tany amin'ny tany Filistine, tany amin'ny fahavalo, lasa nifangaroaro zany. Misy zany tsika mety hoe kristianina. Mety efa afaka tamin'ny sigara, mety efa afaka tamin'ny toaka, mety efa tsy kizitina tsony. Tampitampika eo verina kely ihany lasa foka sigara. Lasa midina, lasa mifangaroaro. Satria manino? Misy mosary eo. Tsy mamaky teny. Tsy lihina mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra.
tsy mitombo mihitsy ara-panahy fa midina tahaka ny Abraham. Lalana miakatra io ara-panahy spirituel. Lalana mandresy. Voageja. Voageja amin'ny fahotana indray. Dia lasa voagejany Farao. Aka zany efa mamaky teny ihany. Mamaky verset iray isa maraina. Indray mamaky an'ireny le inona le amin'izao le inona moa? Voana fafy. Mihinana anao vary isan'andro ray sotro kely. Dia misy amin'izay. Na mihinana anao vary isan-kalady. Dia misy amin'izay. Normal be zany ara-panahintsika, normal be zany toe-batatsika. Ary rehefa misy mosary zany olona tsy ampy sakafo mandehana any atsimo, mandehana any amin'ny Sahara, any Afrika, marary ny olona. Raha mamakytsika ny Isaia toko voalohany, tonga dia izy Andriamanitra hoe marary nareo ry zanak'Israely, feno aretina avokoa ny tapon-doha ka hatramin'ny faladia. Aretina io ara-panahy. Tian'Andriamanitra tenena dia teneneny loza izy dia mifilopo tatana, mpitondra. Faladia izy sy ny rambo dia mivahoaka. Feno fahotana. Dia gakitsika fa feno kolokolo ny firenena. Gakitsika fa hoe tsy haiko daholo ilay mpitondra fivavahana rehetra manao ny ataony. Satria tsy tenin'Andriamanitra anio. Vahoaka tsy tia tenin'Andriamanitra, tsy tia mandinika tenin'Andriamanitra fa matoky be. Mialatsiny, matoky be fahatan'ny paster. Tsy miverifie. Dia marary dia mifampikihana amin'izay rehefa avy eo. Rehefa misy mosary toy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpitsara any hoe rehefa nanota ny zanak'Israely toy izy hoe nataoko misy mpambabo azy ozy izy, lasa voageja ozy izy. Zany hoe rehefa ao anatin'ny fahotantsika, ny toe-panahy mpitondra dia ny toe-panahy vahoaka hoentina. Tamin'ny andron'ny David zany nafinaritra mpitondra satria ny vahoaka nafinaritra, nyrehatra atao amin'ny tompo. Nisy an'ny Levita atao, nisy an'ny Koriata atao, nisy an'ny Asafa atao. Dia ohatr'izay koa ny mpitondra nataon'Andriamanitra eo. Dia tsika mora miteny ny filoham-pirenenanay ratsy be. Mpitondram-pirenenanay mpanao kolokolo. Fa raha asehon'Andriamanitra amintsika daholo ny zavatra ataontsika rehetra zany miteny anareo. Mpanao kolokolo tsika. Mpandaingy tsika, jangajangy tsika. Dia ataon'Andriamanitra ohatran'io mitantana amin'ny firenena. Io mosary io fomba fiady io rehefa Egypte manafika. Ny taloha rehefa miady dia manao fahirana. Babilôna rehefa nafika ny Jerosalema dia manao fahirana. Telo taona izy didininy aloha. Dia rehefa voadidiny telo taona tsisy ninona réserve sakafonao zany sisa ny afahanao miainao. Ka raha vao tsy ampy sakafo ianao tsy niangona be, mialany iny. Rehefa mialany amin'izay iny tsisy heritry ianao entina miady, manafika amin'izay Babilôna. Raha makitsika amin'ny mpanjaka faharoa dia izay ny zava-nisy. Amin'ny voaloha aloha nisy manda. Dia teo aloha. Rehefa avy eo amin'izay rehefa tsisy sakafo intsony tao tanàna, rava manda, tafiditra amin'izay Babilôna. Ohatr'izay koa tamin'ny andron'ny Samaria, tonga ny antsoina hoe Beni-Hadad, mpanjaka ny Siria io, andeha hanafika izy. Dia natao fahirana aloha Samaria. Dia ohatr'izay foana. Dia izaho miteny anareo fa amin'izao efa andro mosary. Efa Babilôna zany efa izay mihitsy ny système ny tenin'Andriamanitra io tsy asainy, tsy ataony lina amin'io ianao fa zavatra fa fialam-boly, zavatra be da be tsisy dikany daholo no afafy aminao. Dia lasa nona, tsy ampy sakafo, verina amin'ny fahotana, verina amin'ny ataony taloha. Dia tsy mitombo tsika. Josefa tamin'ny mosary, izay naharitra mosary satria nanino voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe 7 taona izy nanangina sakafo. Zany hoe raha amin'izao zany Josefa zany izao mantsy vanim-potoana tenen'Andriamanitra amin'ny Amosa toko fahavalo indro avy ny fotoana izy Amosa toko fahavalo 1:1. Ho avy ny fotoana izy ametrahako mosary amin'ny tany. Tsy mosarina sakafo izy io na rano fa mosary ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny teny izao zany. Tsisy tsony ny tenin'Andriamanitra vrai. Sakafo maloto, rano maloto no hoan'ny olona ary vidiana lafo io. Satria rehefa tratra mosary zany ianao, sasa mibosaka raha vidiny lafo. Any Afrika misy izany. Ianao ankehitriny efa misy mosary, boky tsy mahasoa no menanao 75 000, DVD 3 000 ariary ny fampianarana vavaka sa tsy haiko inona daholo ireny zavatra fafy amin'izao ireny. Menaka avy any Israely.
zany vidinao lafo palahelo ane voageja ny fiangonana voageja koa ny kristiana fa Josefa rehefa misy mosary izy manome voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy izy ny zara meny ny olona satria nanino feno ny tenin'Andriamanitra izy raha ataontsika ara-panahy zany na dia misy mosary aza ohatra zany koa tamin'ny andro Eli sakafo foana na dia misy mosary ara dia nisy vehivavy tao mpitondra tena raha mamaky ny tantarantsika io koa na me sakafo ny zanany fa raha mamaky ny tantara indray tsika any amin'ny tany amin'ny andron'ny Samaria nisy mosary dia nisy natao hoe vehivavy janga anankiroa namono ny zanany dia reny tandiny fiangonana vehivavy mantsy fiangonana le ataon'Andriamanitra hoe mpijangajanga vehivavy janga amin'ny apokalipsy dia le mihinan-janaka amin'ny mosary io zany amin'ny andro mosary ohatr' zao zany dia misy fiangonana tsisy atao rehefa tsy manaikitra ny ao ny zazakely fa tena fiangonana tena izy dia manome tamin'ny voalohany zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josefa nandeha tamin'ny fahamarinana any amin'ny Salama antsy efa misy an'izay hoe Josefa ozy izy nampianatra ny Pharaon lalaka lehany nampianatra fahendrena fa raha mamatsika ny Exodosy dia zao voalaza maty ozy izy Josefa sy zany rehetrarehetra zany dia nisy mpanjaka nitsangana tsy nalala an'Andriamanitra tsy nalala an' Jehova ivakitsika ny tantara Exodosy 7 Exodosy 1 andin'ny fahenina ary maty Josefa sy ny rahalany rehetra mba amin'izany taranaka rehetra zany ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy nihamaro ary ny ahery dia ny ahery indrindra ka dia henikazy ny tany ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta izay tsy nalala ny Josefa ary izy niteny tamin'ny vahoaka hoe indro ny fireneny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika andeha anaovantsika hevitra ireo fa andreo hiamaro izy ka raha tahiny Isiady dia omba fahavalontsika izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany koa dina nendry fe izy mba hampahory azy amin'ny fanompona mafy ary nanao tanana fitehirizana ho amin'ny Farao izy dia Ptôma sy Ramsesa nefa araka ny nampahoriana azy no vao maika ny hamarony sy ny tombony kosa ka dia nataotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina ary nampanompony Egyptianina fatratra ny zanak'Israely ka natao mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy ary tamin'ny feta sibrika mba amin'ny fanompona rehetra ny tsa dia ny fanompona rehetra izay nampanompony azy fatratra volazy hoe maty ozy izy Josefa dia nisy mpanjaka vaovao izy avy tany Egypta izay tsy nalala ny Josefa dia rehefa nandeha mitantara io dia misy taona mihitsy iny rehefa andresaka tamin'ny Farao i Mosesy toy izy Farao io iza ozy izy Jehova tsy malala ny Jehova tsy Josefa ihany mihitsy tsy fantany fa Andriamanitra mihitsy tsy fantany nefa izy no mitondra sy mitantana vahoaka an'Andriamanitra dia inona nataony manangeja vahoaka mampanao fanompona mafy mitondra ankehitriny zany aloha tonga dia tsoriko hoe Jesosy miteny hoe zany vavahady mpangalatra sy jiolahy izy izay mianiky mifefy ka tonga talohako raha ohatra ianao ka te hiandry raha ohatra ianao ka te niasa ny tompo mila anao miditra amin'ny vavahady miditra amin'ny Jesosy aloha fa be da be ny mianiky amin'ny fefy amin'ny alalan'ny diplôma be da be ny tendren'olona ohatra ny dramamatantarany Saoly tsika Saoly izy dia no sitrapony vahoaka anao zany mety possible mety misy tonga dia miteny amin'olona tsara aminao raha ngah manao diakona anao nefa tsy resy lahatra amin'izany manao diakona ianao no sitrapony olona nianika amin'ny fefy ianao zay mety théologie ny natonga anao teo satria ianao docteur en théologie nianika amin'ny fefy ianao zay tsy nalala ny Jesosy akory tsy mahalala an'Andriamanitra akory dia mifemy vahoaka amin'izay rehefa mifemy vahoaka amin'izay dia inona ny atao io manjo antsika ankehitriny manamboatra tanàna ho an'ny Farao manamboatra trano amin'ny pastera manao tilikambo amin'ny pastera
Fanompona be da be ozy izy ka hatrany an-tsaha palahelo anie misy olona afaka mijoro vavolombelona amin'izany sasany lasa manasa lamba voageja satria manino ny mpitondra sy mpitantana firenena ny mpitondra ny akamarono tsy ataoko hoe izy ray manontolo fa misy vrai fa ny vrai koa efa ivolazo hoe jose fa vrai fa maty satria raha mijoro amin'ny famarinana misy sorona koa maty koa fa ny olona tsy malala ny tompo no mitondra ankehitriny any amin'ireo foibeany fiangonana ankehitriny dia mijalo ny vahoaka dia mijalo ny vahoaka dia zavatra anankiray koa rehefa mamaky ny tantara io tsika ny zavatra farany tsy tiany farao tsy tiany mpanjaka ary dia ho teneniko anao koa io voasoratra io iamaro ianao iatombo izy izy raha vao mitombo eo io izy izy dia manino lasa fahavalontsika aloha ataontsika variana manao raharasy amin'izay izy tsy mitombo ataovy mitombo ara-panana ianao dia mamaky baiboly le niteneniko anao teo mamaky teny mahita famary ianao dia hiteny amin'izay lasa fahavalo ianao fahavalo inga pastera fahavalon'izay rehetrarehetra ao am-piangonana fa aloha ihany zaza kely le tsy malala inininy reny ny tiany mpitantana fireneny reny afaka atao tsara hoe ataovy ty ataovy ty ataovy ty ataovy ty dia manao ianao satria izy ianao hito ny mpanjaka anay tsika ne palahelo e tena mampalahelo ny olona zany mora mifidy mpanjaka e zay ny tantarany zanak'Israely io mora mitaritin'olona tsy maleo tena miaraka amin'ny tompo fa mila beky foana mila tehana foana mosesy niaraka tamin'ny tehana 20 taona dia niona tamin'Andriamanitra dia isory ny tehanao ino izy izy atsy-paso faharoa marakaraka an'izay a dia anankiray koa ny tenenin'ny farao le hoe zazalahy rehetra ozy izy vonoy fakitsika izay fa ny vehivavy ny aloha velona andiny faharoa amby-roapolo dia nandidy ny vahoaka ny rehetra farao ka nanao hoe ny zazalahy rehetra izay teraka dia aroany amin'ny ely fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy io efa nyzaraiko teto tamin'ny afaka talohan'ny farany taona hoe ny lehilahy amin'izay fa tsy hitantsony fa ny vehivavy zao mahazo toerana vehivavy zao lasa mpitandrina vehivavy zao lasa mera vehivavy zao lasa filoham-pirenena fa ny lehilahy manino matory tsisy tain'ny Egyptianina io miverina ankehitriny io tao anatin'izany a nisy a Mosesy io a natsoin'Andriamanitra amonjy fa mbola tsy fatany aloha tamin'ny voalohany fa io Mosesy io raha mamaky tsika amin'ny tantara dia zao ny zava-misy toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo vakiko Exodosy toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ary tamin'izany andro zany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalany izy ka nijery ny fanompona mafy ary nahita lehilahy Egyptianina nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hébreu rahalany dia nerikerika izy ka no nita fa tsy nisy olona dia nivonoany ilay Egyptianina ary nasitriny tao mifasika ny faty ary no ny ampitsony iny dia nivoaka indray izy ary indreo nisy Hébreu roalahy niady dia hoy izy tamin'ny diso nahoana mamonina manao ianao ary hoy izy iza nanendry an'lahy ho mpanapaka sy mpitsara anay moa mikasa mono ahy koa va elahy taka naminony elahy Egyptianina dia raiky taotra Mosesy hoe ay fantatr'olona zany aveo Mosesy lasa nitsoaka Mosesy tao anaty Egypte Égyptien satria nitezany vavin'ny farao zanakavavin'ny farao fa Mosesy nampiavaka azy tamin'ny olona dia zao na dia Hébreu izy niratra amin'ny masony tao hitany izy mifanompoana mafy zavatra roa ny hitany tao a fanampoana mafy ny Egyptianina nataony Egyptianina tamin'ny Hébreu dia te hamonjy izy dia namonjy izy tamin'ny voalohany dia mifaharoa indray zavatra hitany tao dia tsy mifankaty mihitsy ny Hébreu satria mifamonjy samy izy hitantsika ankehitriny io famono daholo ny kristiana tsy mifankaty tsy mifankazo mizarazara Jesosy nefa ray ihany tenin'ny tompo le miteny hoe tonga andiany ray ihany ny ondry kristiana amin'izao tena palahelo zay ny filazako azy Mosesy te hamonjy
te hanafaka fa nefa mbolao Egypte dia tsy mety tsy maintsy ataonao aloha zay afaka ny tenanao Egypte vao afaka mamonjy ao ianao zay mahatonga Jesosy miteny hoe esory aloha izy ny sombokazo ho maso ny andro eo masinao vao hainao manala ny sombokazo ho masony namanao vonjeo aloha ny tenanao mivoatao raha ao anatin'izany zavatra zany ianao na ohatra hoe misy mangejanao noho tsy fekinao amin'ny tenin'Andriamanitra noho tsy fitadiavanao ny Jesosy isan'andro isan'andro ny fireketana amin'ny isan'andro isan'andro dia lavo indray ianao amin'ny fahotana na mitady voageja amin'ny fahotana na mbola anaty fahotana vonjeo aloha ny tenanao fa aza miteny ianao amin'ny olona mifoka sigara hoe soro ny sigaranao nefa ianao mbola mifoka sigara misy olona zay ohatr'izay mpianakaviana io dia mifoka sigara ny zanany dia mifoka sigara koa izy dia miteny ana izy hoe mialahy sigara fa ratsy io satria fantany le izy dia tsy mety miala mihitsy ilay zanany fa rehefa afaka sigara amin'izay dia izy tsara maintsy n'ilay zanany hoe zao vao afaka miteny anao tsara amin'izay fa efa afaka tamin'ny sigara zay mahatonga ny Moïse tsy maintsy nesorona ny ala tao Farao io tsy mety misitaka mihitsy aloha Moïse Mosesy dia nakany anefitra io fa tsy ny ala io dia nandeha dia lasa tany amin'ny tranona mpanjaka hafa fa avy tamin'ny prince zany Andriana zanaka mpanjaka natao zanaka mpanjaka izy nanaka tao zany nanana ny toerana zany tao Egypte tao zany hoe mety possible zany Mosesy mety tsy haiko hoe zanaka ny ravavin'ny filoham-pirenena olona ambony zany mety nisy 4 zany raha mitsika miteny zao fa nahita zavatra be da be tsy mety izy dia nanino nitsoka nafoiny daholo zany voalazany tenin'Andriamanitra mihitsy hoe noho ny fahatsarany Jesosy Kristy io izy dia nafoiny daholo ny zava-tsoiny Egypte rehetra sacrifice ary any anefitra io 7 taona satria maninona satria mission rehefa avy eo anala olona koa dia tondra azy any anefitra tsy maintsy mandaly efitra izy aloha zay koa ny lalana tsara ho fantatsika ary ho resantsika bebe rehefa avy eo ny lalana hitondran'i Jesosy ny olona efitra io voalazany tenin'Andriamanitra hoe Jesosy izy tsy mahazo ny atao tanàna ntsony fa nitokana tany an-tany foana efitra zany voalazany tenin'Andriamanitra mihitsy koa fa indro izy Jaona mpona batisa ilay miteny hoe manamboara lalana ho an'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalan-kalehany misy feo mafy izy miantso izy any anefitra dia le tsy tiantsika le meno le any anefitra ohatran'ny zanak'Israely tsy tia ny nakany izy neritreritra be tonga dia ny tany Kanana izy ity fa tsy tany tany Kanana le izy any anefitra ny tompo miseho tany nahitany Mosesy an'Andriamanitra tany izy dépouillé total tsisy nampanjaka anazy zanaka mpanjaka tsony tany izy ara tena natahotra mihitsy iza moa zaho izy eritreretana amin'izany iza moa zany hitondra teny amin'ny Farao fanetretenana izy zany vonjeo aloha ny tenantsika raha mbola misy zavatra tsy metimety raha mbola misy fanagejana vonjeo aloha zay vao manao asan'ny tompo afaka mihitsy aloha vao miasa vao mandroso mora amintsika mantsy le mijery olona nisy taona Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia niteny tamin'ny Petera izy ohatrohatr' izao ny fomba fahatesanao Jaona izy zay Jaona toko farany dia inona ny tenen'ny Jaona izy Jaona hoe ary ny anito mba ahoana hoe ay Petera azafady tsy dia mieritreritra loatra ny tenany izy fa any amin'ny Jaona indray no eritreretiny hoe ary ny farany Jaona moa ahoana ohatr'izany mahatonga n'Andriamanitra miteny amin'ny zanak'Israely hoe aoka ianao izy tsy hijery ny tany ny tendrombohitry Edôma fa tsy nomeko anao io fa ianao mandehana aoka ianao tsy hijery ny tendrombohitry Moab fa tsy nomeko anao io fa ianao tia ny lalanao tia ny tompo tenenina amin'izany dia zao tsika io samy ny hafa ny fomba hitondran'Andriamanitra atsika tsisy mifampijery io fa ny anao sy ny tompo ataovy izay ataonao sy miaraka amin'i Jesosy afao ny tenanao miaraka amin'ny tompo rehefa afaka ianao hitanao manafaka ny hafa
Rehefa niona tamin'Andriamanitra tany anefitra Mosesy dia niverina amin'izay. Verina amin'izay anao mission rehefa avy tena avy nanetry tena total ny akohaka. Io zava-dehibe io mandalo efitra io any anefitra zany tena finoana ny any. Nefa lazainy eto foana. Efitra zany ianao tsy afaka mamboly ianao ka hoe anateny ianao vokatra amin'ny afaka 3 volana. Tsisy an'izany. Lanitra fotsiny jerenao any dia manisan'andro sisa. Zay ny antsoina hoe finoana. Tsisy afa-tsy zay na rano arany hoe tsisy tany. Kapohana vatolampy vao nisy rano. Zany hoe mafy be io fomba katsanan'Andriamanitra antsika io. Fa ilainy zay afahanao miondrika sy mandohalika. Avy tany amin'ny mpanjaka ianao midina ambany dia ambany. Tanareo Andriamanitra io tena mahay. Rehefa namorona izy dia zao, dinio ane zava-boary rehetra namboarin'Andriamanitra mandady. Biby zao mandady daholo, tsisy biby mitsangana zany raha mandingitsika tongotra efatra io. Na misy mitsangana ara kangoroa, na misy mitsangana ara rajako, mbola mandady io rehefa mandeha. Fa ny olona nataony mijoro tsy mandady. Fa zao nasiany lohalika ahafahanao mandohalika. Safidy zany io. Anjaranao na manaiky ianao ny andohalika, na hijoro ianao. Dia be da be no mijoro, mavita tena, tsy mety mandohalika, mafy be, mavita azy. Dia ny asan'ny tompo tsy atokanao anao. Mavita tena ianao tsy inonako. Lasa ianao zany manao anazy rery any. Fa raha manaiky mandohalika ianao miondrika ambany ho anao zay ny asan'ny tompo. Lasa Mosesy satria izay mihitsy natao Mosesy vao nahita an'Andriamanitra izy dia niafina dia niakohaka dia niondrika no fahalebiazan'Andriamanitra. Verina amin'izay izy anao mission. Dia izao no tenin'Andriamanitra anazy. Rehefa ho andeha ianao izy izao dia izao no resao anazy resao ny zanak'Israely aloha. Dia avy ianao miresaka amin'ny Farao. Dia niresanao amin'ny zanak'Israely izy dia izao akitsika izy. Exodus 7:7-10. Exodus 7:7. Mandehana dia angony lolon'ny Israely ka lazao aminy hoe efa niseho tamiko Jehovah Andriamanitra ny razanareo. Dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka nanao hoe efa namangy anareo tokoa ka nahita ny anaovanareo te Egypte. Ary hoy izao hitondra anareo hiakatra ho afaka amin'ny fahoriana te Egypte ho any amin'ny tany Kanana sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Persita sy ny Vita, ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Dia eno ny feonao izy. Ary akao amin'ny mpanjakan'ny Egypte ianao sy ny lolon'ny Israely ka ilaza aminy hoe Jehovah Andriamanitra ny Hebreo efa niona taminay ary ankehitriny taranitra ianao aoka andeha lalaka telona any anefitra izay mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ay. Kanefa izao malala fa tsy avela amin'ny mpanjakan'ny Egypte andeha anareo tsia na dia amin'ny tanana mahery azy. Tenenin'ny tompo dia hoe zanak'Israely eno ny feo, ny Egyptianina tsy eno ny feo. Dia rehefa miteny ianao izy dia teny hoe niona tamiko Andriamanitra. Zay ilay témoignage zay. Dia Andriamanitra izy nitondra anareo fa tsy tonga Mosesy dia hoe za nafaka anareo tsisy amin'ny Mosesy mihitsy eo nanoray. Andriamanitra daholo ny voatonona eo. Satria nanino? Satria izy aloha nefa niona tamin'Andriamanitra voalohany. Dia nijoro vavolombelona Mosesy, zao ny zavatra hitako, zao ny zavatra hitako, zao ny zavatra hitako tary. Andriamanitra nanafaka anareo. Andriamanitra daholo no teneniny eo. Dia eny ny olona rehefa zay ny témoignagenao. Fa raha ianao hoe za ohatr'izao, za ohatr'izao, tsy hainao ny olona. Fa raha vao Jesosy, nataony Jesosy taminao, tadinareo rehefa nisy an'le olona le voan'ny demoniaka tany Gadarenina izay, dia nakany ny tompo le voafaritra teo amin'ny fasana. Dia nafahany Jesosy izy, dia tia anaraka ny Jesosy izy, dia izy Jesosy hoe ndano izy makany amin'ny tranon'ny fianakavianao dia lazao izay nataony tompo taminao. Zay ilay fijoroany zany. Fa raha tsy afaka ianao sarotra be ny teny an'izay. Fa mila afaka ianao aloha vao miteny amin'izay ianao izay ilay izy. Dia rehefa makany amin'ireo mpitondra sy mpitantana ireo izy Andriamanitra tsy hainao anao ireo. Makany amin'ny Egyptianina zany ilay teneniko teo ilay olona le mangeja. Tsy hainy ireo.
Zaho izy malala fa tsy heny reo tsy avelako tsy avototra an'izany io fa commerce be io ve dia avototra amin'ny fotsiny amin'izao fitadiavana be io tadidinareo Jesosy rehefa niakatra ny Jerosalema dia napaka apondra izy miaraka amin'ny zanany anankiroa raha tsy diso dia izy mandehana izy re mivoatra iry misy ondro mifatotra ao misy boriky mifatotra va ao izy dia raha misy olona miteny anareo hoe fa maninona ny vahanareo izy dia teneny hoe misy raha nalan'ny tompo azy dia navelany tompony ankehitriny tsy avelan'ny tompony lasa lovany zareo io raha mamakytsika misy fanoharana nataon'i Jesosy nanao fanoharana Jesosy nisy mpanjaka ao izy nanana tanimboly dia naofany tamin'ny mpanofatany dia rehefa naofany tamin'ny mpanofatany izy le izy anatena izy azo vokatra aminy ka ny tsy nisy dia nandefa mpanompo maro izy izy dia nikapohany ny vonony dia farany izy nandefa ny zanany dia vao nahita le zanaka izy le mpanofany tamin'ny mboloboko dia izy ity ny mpandovo andeha ho vonoantsika dia navoaka ny tamin'ny mboloboko izy dia mivono la tamin'ny mboloboko raha fanoharana dia io fiangonana lazainy olona fiangonana io na kristianina ankehitriny izay Jesosy mitady vokatra fantatry ny pastira tsara fa ny Jesosy anie ny fiaingo kristianina fa izy hito ny mpandova aloha vonoantsika ny mpandova aloha voakantsika ny tokotany dia lasanay ny lovo lasa ny lovo zay mahatonga Jesosy ny apokalipsy toko 7 Jesosy efa tsy ao am-piangonana miala tsiny mety mafimafy zany teny zany anjaranao fotsiny mijery raha ao ny tombo zany teny anareo raha amin'ny fiainana raha ataoko hoe fiainako manokana na fiainanao manokana atomboko amin'ny olona aloha Jesosy raha vao ao afaka ianao Jesosy raha vao ao tsy voafatipatitra zany intsony ianao Jesosy raha vao ao anatin'ny fifaliana anao fiadanam-po fitahiana ara-panahy fa tsy ara-batana ny ara-batana manisan'andro amin'ny antonony fa ny ara-panahy maimaimpona io tsy hividiana isan'andro san'andro tsy afaka hividy fifaliana zany ianao ka hiteny anao fifaliana ary zato raha mahita an'izay ianao dia tsy haiko aloha sao mian'Andriamanitra maimaim-pona io dia lasany zareo ny lovo dia Jesosy izy anivelan'ny toby anivelany ny apokalipsy toko 7 anivelany fiangonana amin'ny andro farany io tsisy Jesosy be tabe fa tsy ara-baiboly fa raha Jesosy ara-baiboly zany zany tenareo mitsoka ny olona zay natonga Jesosy nitarambata mitsoka ny olona izany hoe tiako be Jesosy ie mety tianao be Jesosy fa tsy nitenenina taminao tsara hoe ahoana ty Jesosy amin'ny baiboly ty fa raha tenenina aminao ty Jesosy amin'ny baiboly ty izy ianao hoe tena angamba tsy Jesosiko zany mety tsy anao zay fa Jesosy amin'ny baiboly misy taona rehefa mieritreritra an'io satria rehefa mamaky sika any amin'ny Romanina any dia izy Paul hoe zaho izy anamafy fo an'izay amafisana fo ary amindra fo an'izay amindra fo dia izy Paul hoe misy tsy fahamarinana ve zany amin'Andriamanitra satria ohatrany niangatra izy zany tonga dia farao nataony nanamafy fo Andriamanitra manana izay ntsony hoe prescience malala dia ny meloa fatany dia meloa zay io mbola tsy nanamafy fo izy teo fatany dia meloa fotsiny hoe farao io dia tsy andefa ny olona fatany dia meloa io dia ho mafy fo dia namafisan'Andriamanitra amin'ny fony rehefa avy eo zay le soa foana miaraka amin'ny tompo Andriamanitra tsisy tsy fahamarinana zany dia raha mandinika raha be dabe isaky misy fahagagana atao Andriamanitra misy foana namafisy ny farao ny fony dia avy eo indray misy taona izy Andriamanitra izy vao mainka nanamafy ny fony dia rehefa atao reo impito intelo farao nanamafy ny fony noho ny izy dia nataon'Andriamanitra impito izy rehefa avy eo nataon'Andriamanitra mihitsy zany manamafy fo io système hitantsika amin'izao io zany vao mainka iamafy io tsisy an'izany olona ho afaka zany ao ny atao dia mivoaka zay le mission mivoaka ka hoe zany foana Genesis toko 12 ny teny tamin'Andriamanitra Abrahama hoe mivoa apokalipsia miteny amin'izany koa Andriamanitra mivoa fe amin'ny baiboly zany nomboka tamin'ny création jusqu'en farany donc tsika zao hoe tsy hivoaka voaka tsika lalan'ny tompo zany tsy maintsy mivoaka ny Egypte Zakaiosy raha tao anaty vahoaka tao tsy nahita ny tompo
fananiny nialy izy ka mamaky ny tantarany zaka izy tsika misy olona izy nanangeja azy teo dia izy tia hita nefa izy foy dia lasa izy nialy tsy maintsy mialy ianao zay ny mahatonga an'Andriamanitra ny teny Andriamanitra ao anatin'ny mangingina fitokanany fa tsy any anaty vahoaka zany tsy ao anaty rafidrafitra be da be fa mialy ianao dia rehefa nanamafy ny fony ny zanak'Israely ny Farao dia nisy fahagagana amin'izay nataon'ny tompo voalohany ny rano lasa rà faharoa ny lasa sahona fahatelo nisy ny vovoka lasa moka voalohany sy faharoa hainy vahoaka hainy ombiansy io hainy egyptianina zany hoe io finoana amin'izao io azakagana reo fa be da be ny fahagagana ary anisan'ny tena manitin'olona fahagagana satria maninona satria ny dada sy nentsika tamin'izany Damaseva nandeha tamin'ny maso nijery raha mandinika tsara reo nijery izy aloha nahita an'ilay voankazo tsy nandeha tamin'ny tenin'Andriamanitra intsony ka ny fahagagana io amin'ny maso mahita tampoka ianao jamba mahiratra masonao mandeha fa tsy tenin'Andriamanitra fa raha mamakytsika ny tena conversion dia tenin'Andriamanitra Andriamanitra manao fahagagana ie fa ny zanak'Israely mbola tao tany Egypta foana dia nisy fahagagana ary tsy afaka nisy anankifolo io fa ny farany nafaka azy tao dia antsoina hoe Pâques fahagagana ultime amin'Andriamanitra zany dia io Pâques io maka ondro izy nareo tandidin'i Jesosy io tandidiny azy fijaliana io mety isy zavatra zany amin'ny fiainantsika mety misy miracle be be da be zao ny fiangonana misy fahagagana be fa manino voageja fo jere fotsiny fiainany fa hotanao kolikoly ao fahagagana zany mbola any amin'le degré ray roa telo fa ny ultime fahagagana dia le antsoina hoe Pasika manafaka tao Egypta dia ny antsoina hoe Pasika tsy haiko na fantatsika tsara ny alalin'ny Pasika rehefa nao Pasika Andriamanitra dia zao ny teneniny hoe hitsara ao izy ny andrinany ny Andriamanitra Egypta sy ny Farao jugement zay ny poirany voalohany gakitsika hoe Andriamanitra io kay mba mitsara mitsara io tena mitsara io ary io mpitsara io efa voalazako foana mba afantarantsika tsara ny azy fijaliana io tsy ohatra mpitsara eto amintsika io ary zay ny tena raha tsy mahatakatra an'izay tsika zany tsarotra be antsika ny alalany azy fijaliana fa azavaina amintsika izy hitanareo mpitsara raha vao marina ohatra zao zany hamono olona be raha mpamono olona be dia miresaka zany dia ao anaty hoe tratra amin'ny pôlisy dia hoentin'ny pôlisy andeha any amin'ny fitsarana pénitencier dia miresaka le pénitencier tsisy atahoranao zany fa io mpitsara io zavatra mpanao kolikoly io lamany ianao fa aly be dia hitsaraina any mety amiko ty mpitsara ty fa raha izy le mpitondra fonja hoe io mpitsara io na omenao vola 100 milliards io tsy manao kolikoly io fa mariny io matahotra anao satria fantatro ny vokany dia fantatsika foana rehefa Andriamanitra marina sady mitsara zany tena reo fa tsika tokony atahotra satria io fitsaran'Andriamanitra sy io fahamarinana io elo io rehefa avy eo ny antony sy ny elo dia zay raha namono olona be zany tonga any fitsarana izy le mpitsara zay marina tsy manao kolikoly hoe tapahan-doha io zay ny fahamarinana dia zay natsoin'Andriamanitra hoe nasianany elo azotsika zay nisianany elo raha tsisy ny fitsarana sy ny fahamarinana tsisy ny elo be da be mantsy olona mieritreritra hoe fandiovana ka tsisy hafa fandiovana zany amin'ny baiboly Andriamanitra ve tia anahy dia namorona elo za tena zanaka tiany mihitsy tsy fantatrao loatra ny antsoina hoe fitiavan'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra tokory tsy any amin'ny elo ny jerevanao azy very any ianao raha vao zay fandraisanao azy fa raha hijery ny elo ianao dia jerevo ny fahamarinana sy ny fitsarana izy ianao hoe marina kay Andriamanitra fa satria nanao ny elo izy dia satria izy mitsara ary izy marina ary ny azy zataona hatramin'maizina ny azy noho ny fahamarinany voalaza amin'ny baiboly zany noir sur blanc Jesosy mihitsy ny teny azy hoe ho any amin'ny elo zay ratsy rehetra any amin'ny elo
ny famarina sy ny fitsarana dia zao anefa Andriamanitra tia antsika fierina miazo fijaliana mihitsy Andriamanitra tsy mamela heloka izany raha ny tena izy zany Andriamanitra tsy mamela heloka izany raha tsy baza ray ihany amin'ny Baiboly raha ohatra zany zaka hoe tonga namono olona be zany dia tonga amin'le mpitsara dia izy le mpitsara hoe tiako be ianao fa aloha ianao avodotrako fotsiny amin'izao dia ahoana izy tsika ahoana koa ry zany mpitsara zany fitiavana ve zany tsy fitiavana zany tsy izay koa ny fitiavana fa raha zao nataon'le mpitsara satria tsy maintsy misazy ho anahy zany efa tsy mba zakan'io sazy io zay koa ny tokony fantatsika ny fitiavan'Andriamanitra fitsaran'Andriamanitra famarian'Andriamanitra famasian'Andriamanitra zany zany lalina be extrême be Jesosy anie tsy matahotra lefina ny romaniny Jesosy anie tsy matahotra satroka tsilo fa ny natahorany dia fatany fa fahatezeran'Andriamanitra no mitotona amin'ny tenany dia raha mamaky nareo any amin'ny Salamandra rehefa tezitra Andriamanitra dia misy afo mivoaka izy amin'ny vavorona tremble izy izy ny tendrombohatra levina miepitaka amin'ny savoka zay ny atahorany zay mahatonga anazy miteny hoe raha azo esorina amiko ty dia aloha hiala satria tsy zaka ny nofiny amin'ny maha-olona azy le izy fa tsy resaka romanina kely iny foana mantsy ny atao rehefa tantara hoe lefina tsy zany io fahatezeran'Andriamanitra mipoka be mirehatra be mafy be tsy haiko hoe firy 1000 volt angamba raha ohatra hoe atao zay no mitotona tamina ara-panahy ny zavatra ny seho be tany an-danitra zay ny tsy zaka zay ny mafy zay ary raha tsy Andriamanitra tsisy azaka an'izany zay mahatonga hoe inidiny iny dia tsy izy akory fa Andriamanitra ihany fa tsy olombelona zany mahazaka ny fahatezeran'Andriamanitra tsy maintsy izy ihany dia raha zao ny ataon'le mpitsara avitoro izy aloha zany tapahanto dia manino gaga be le olona mpiandry fonjy hoe tena grave koa sara angaha le zavatra nataon'le mpitsara fa tena tapahany mihitsy ve ny lohany satria manino tsy maintsy ataony zay satria tsy afaka mamela fotsiny an'izao izy satria nisy fahadisoana nataony tao nisy fahadisoana tsy maintsy atao tao tsy maintsy ny lalàn'Andriamanitra dia zao marina izy mitsara izy tsy maintsy ataony daholo rehetrarehetra ireo fa tsy azo afaka melanao amin'izao izy dia izy nandray azy ivelan'izay tsy isy famela-keloka tsisy famela-keloka zany mihitsy zany ka hoe tia an'Andriamanitra fa dia mamela ny heloka tsy biblika zany raha vao tsy ao amin'i Jesosy ianao tsy isy famela-keloka fa avakio ny Baiboly fa fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra zay ihany tsisy an'izany hoe tia an'Andriamanitra dia tsisy an'izany ao fitiavan'Andriamanitra dia nanoloran'ny ainy hamonjy ny sakaizany zay ihany tsisy an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra dia nanome anahy efatrefatra nitahiny be hafa nahita azy tsy biblika zany tsika mantsakehtriny kamo pastera kamo vahoaka kamo dia manantena manisan'andro tsokanao fa 7 taona ihany nisiny io rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana zanak'Israely dia nanino mamboleo izy Andriamanitra dia vokatra ho anareo io misy taona anao mety manisan'andro fa tsy isan'andro ianao kory dia manisan'andro tsy asa mihitsy ianao tsina fa raha mamaky Baiboly zao voasoratra hoe ny atsembohanao ninananao Paoly mbola miteny mihitsy hoe zay tsy miasa aoka izy tsinana mila miasa ianao zany raha vao resaka fivelomany zay ny biblika fa Andriamanitra miasa rehefa avy eo anatin'iny itahy ianao natonga Jakoba manan-karenany dia tsoronareo tsara fa entonao izy ny tanakiroa reto ny asa azahoako an'ireo fananan'ireo dia nitahin'Andriamanitra izy ohatra zany koa Isaka nisy taona dia namboly izy dia lasa avy zato eny fa ny Baiboly miteny mihitsy hoe ny fandriana izy mampitapy vorodamba raha kamo ianao zany dia vorodamba ny tafianao miteny koa izy mandehanany vitsika ary kamo oabolany io fa hampianatra anao izy reo izy tsy mba manana mpanjaka tsy mba manana mpitondra nefa manangana ny sakafony amin'ny fahavaratra fa ankehitriny kamo ny olona tsy dia hisahirana dia mipastera koa mampanantena satria misy karaha misam-bolana dia tahina fitahina foana no tena dia tsy manao nina tsoa fa dia nitahiny tompo zay fa dia tsy biblika daholo zany miasa ianao tahiny tompo ny asanao rehefa aveo arakaraka izay fanomezam-pahasoavana amin'ny tompo anao zay ny biblika any an-danitra ianao vao tsy miasa tsony Paoly anie niasa sady nitory
fa tsy hoe dia nitahiny tompo dia manisan'andro foana le anahy dia tsy miasa mihitsy miasa izy fa ny tompo misy fotoana tena miporovoarana azy foana mandefa manisan'andro izy misy fotoana fa le manisan'andro tiako tenenina eto koa amin'ny antonony le manisan'andro dia raha vao fantatra zanak'Israely satria izay le ondry ary iny tena ohatr'izay mihitsy raha mamaky tsika ny tantara ao any amin'ny Exodus ozy izy Andriamanitra tamosy hoe mangalao izy ianao ondry lahy dia tsisy klema amin'ny 10 volana dia ndraso eo izy mandrapatonga 7 volana dia amin'ny 7 volana izy mivonono dia ny fomban'ny Israely tena ohatr'izany mihitsy maka ondry izy 10 andro amin'ny 10 volana amin'ny paka sy avril eo any amin'ny partie tsy haika Betania amin'izao zany nefa ohatr'izay mihitsy Jesosy efatrandro taloha nafatesana izy tany amin'ny toerana iny dia afaka efatrandro iny Jesosy teo amin'ny Pilaty le tsy hitako izay elo zay le tsisy klema dika le tsisy klema zany tena hoe madio mila mipetraka eo aloha zany mandritra ny efatrandro ahitana hoe misy défaut ve fa raha vao misy défaut dia soloina zay ny lalàna zanak'Israely zay ny lalàna tena Jesosy mihitsy zany le zanak'ondry tandidon'ny Paska raha vao fantatsika izay fitiavan'Andriamanitra tsy haiko nazonareo tsara le izy teo tao ny fitsarany tao ny famarinana zay vao fantatrao ny fitiavana Andriamanitra nefa miteny tamin'ny zanak'Israely dia niteny hoe tamiteny tamin'ny Adama dia izy hoe raha mihinana ny tianao izy dia ho faty tsy mbola nisy fitiavan'Andriamanitra mihitsy tao fa zay ny antsoina hoe fitsarana fa adinitsika foana hoe Andriamanitra mitsara io adinitsika foana hoe Andriamanitra masina io dia any amin'ny fitiavana foana no mitady prétexte any amin'ny fitiavana tia an'Andriamanitra tena tia Andriamanitra tsy mandefa any amin'ny elo zany Andriamanitra ne tia mpanota fa tsy tiany le fahotany adinitsika koa nga miteny hoe tavan'Andriamanitra dia tezitra foana amin'ny mpanao ratsy baiboly zany ratsy fanahy misy sazy be da be zay n'Andriamanitra ny ratsy fanahy mpanota sao dia tsika mieritreritra hoe dia tiany mpanao ratsy izy fa tezitra mitavany tompo izy dia tezitra mandrakariva amin'ny mpanao ratsy misy any amin'ny salama izy miteny hoe ratsy bebany izy dia anasany sabany adinitsika zay mantsy dia zay vao afaka ny zanak'Israely ny mahafaka anao averiko ny azo fijalian'i Jesosy zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe tsy hitory zavatra hafa aminareo afa tsy ny azo fijalian'i Jesosy ary io magaga zanak'ondry le izy tampaka satria maninona satria raha mamaky ny tantaran'i Josefa dia izy Josefa hoe vakitsika kely zay Genesis Genesis toko 4:7 Genesis toko 4:7 andininy fa 4:30 dia izao navalinareo miompio manondry ny raha mpanomponao hatry ny fony vaozazaka mbaraka ankehitriny dia izahay sy ny razanay koa mba azoanareo monina any amin'ny tany Gozena satria fahavetavetana amin'ny Ezipsianina mpiandry ondry rehetra fahavetavetana izy mpiandry ondry ny ondry Ezipsianina zany tsy tia ny ondry io mihitsy zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe be da be izy ny fahavaliny azy fijalian'i Kristy ny Ezipsianina io raha mitsika miteny zao zany misy olona tsy tia mihitsy vao miteny azy fijaliana dia leo tsy hitako inona ny afaka atsika afa-tsy izay ihany raha nisy zavatra hafa ny nataon'ny tompo zany fa tsy isy afa-tsy izay ihany zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe ny fahadalana ho an'izay very izy fa herin'Andriamanitra kosa an'izay hovonjeny dia tamin'ny alina ny voan'ny zanak'Israely tao tamin'ny maizina tadidiko mihitsy tamin'izaho novain'i Jesosy andro maizina ho anahy io amin'ny fiainako mihitsy maizina be tao anaty zavatra lalina be na filany tanora fanahy na fiainana na fivelomana fa tamin'iny natsapako ny azo fijaliana ary tena azo fijaliana ny torian'olona tamiko tamin'izany afaka tsisy zavatra hafa tsy nisy hoe ny rano lasa hanina aloha nisy mirakla kely natao dia sitrana tsy izay ka tsisy resaka mirakla hafa mihitsy tamin'io azo fijaliana fotsiny ngamba ny teo amin'ny 5 minitra teo ny ekeko afaka mandrakitiny androany dia izay no mety amintsika
za mitady zavatra hafa dia rehefa mivoaka ny zanak'Israely ny voakany Egypte ny zanak'Israely dia eo amin'izay fomba fitantanan'Andriamanitra ny olona. Vakitsika ny Exodus 17:12. Andiny 17:12. Ary rehefa nalefa amin'ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tany Filistia izy na dia akaiky azy izany. Fa io Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypte. Fa nentin'Andriamanitra ny vilo amin'ny lalana mahazo ny hevitra amin'ny moron'ny ranomasina mena ny olona ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypte. Zay ny fiasan'Andriamanitra ho an'ny kristianina iray bebaka, ho an'ny kristianina anankiray mivoaka amin'ny Babilôna. Misy lalana akaiky izy izy. Eritreretintsika hoe akaiky, enlèvement ohatra. Fa tsy izay io. Makany amin'ny lalana lavitra, mivily, ela be. Tsisy anio zany miaraka amin'ny tompo hoe. Tsisy anio zany fa mbola dingana lavitra be satria efa 10 taona nenefitra, mbola misy ady ao, mbola misy zavatra maro ao. Satria maninona? Voalaza mihitsy hisy ady izy. Dia sao ianao anenina dia mila formena ianao hanatrika ady. Tany amin'ny Josoa io vao tanteraka. Kristianina ohatran'ny Josoa ireny zany ny ilaina ankehitriny. Efa nandalo sedra maro vao mijoro. Nandalo hevitra. Any amin'io hevitra io Andriamanitra noseho tamin'ny alalan'ny tabirina kely. Dia raha ianao zany tsy tia hevitra fa tonga dia filaminana avy hatrany rehefa kristianina dia tsy miseho aminao ny tompo. Nampiseho ny tabirina kely efa nilazaiko teo tiany izy Andriamanitra hoe omeo aty daholo ilay zavatra sarobidiny aminareo anaovana ny tranolay. Dia nandeha volamena, nandeha daholo ny zavatra ananany zanak'Israely ny sarobidy taminy. Tsy any ilay fanatitra. Zay mahatonga Mosesy miteny tamin'ny Farao hoe avao ny oloko izy dia andeha lalana atelona ny nefitra zay hanao fanatitra ho an'i Jehovah. Fanatitra dia fandresana tamintsika teto. Ianao mila maty, ianao mila ambany, ianao mila manome izay zavatra tianao. Io zavatra tianao io ny filanao ratsoriny. Fa ny zanak'Israely dia zao vao mivoaka dia nanino? Manana ny tongolon'ny Egypte. Manana ny tongolon'ny Egypte izy takizay izy zay maty tao Egypte ihany tao anany teo akaiky ny fandrahoan-kena voky fa maty ao ihany zay. Ndao rehefa kitsika izay Exodus 19:10. Exodus 19:10. Andininy faharoa. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany efitra amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely ka nanao hoe na eny izay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egypte raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoan-kena ka nihinan-kanina ka voky. Fa nitondrana nivoaka teny efitra ianareo ahafaty mosary reto fiangonana rehetrareto. Mila be ny kristianina ohatran'io. Za tena efa nisy fotoana nandalo ohatran'io. Satria manino nieritreritra ilamina be ilay miaraka amin'ny tompo satria izay ny henoko foana koa. Fa kay tsy nilamina be ilay izy. Satria any anaty efitra zavatra tsy zakany sainao tsy eritreretinao dia natsiarotsiaro hoe tahaka izay tsy nanapa-kevitra fa mafy be izy ity. Dia ohatran'io. Be da be zany olona tsy mandroso zay ilay teneniko hoe soa foana io fa mila mandroso satria mahasoa mahasoa antsika anie manatona ny tombo, mahasoa antsika mandroso foana. Na ianao mandroso na ianao io. Dia ny tsara an'Andriamanitra tamin'izay moa zanak'Israely tompo amindra fo. Be da be ny kristianina zany ohatran'ny dia mba tsiarotsiaro ny zavatra nataony taloha tsy niasa saina tsy dia nisy tsy mipetraka loatra ilay sanctification taloha fa ankehitriny ao anatin'ilay manaraka ny tompo amin'ny fahamasinana mafy be. Satria maninona? Satria anao mbola tsy ara-panahy fa ara-nofo. Ara-pinofo reto kristianina converti fa charnel ohatran'ny tao Korinto. Dia alohany izy maty tao Egypte. Be da be zany olona miteny aloha zay maty ato fa 4 kosa ato fe dia ilana. Ny trano be ato dia ilana, fitahina be ato dia ilana. Ato ihany ka na maty ara-panahy ao ara dia aloha ihany ao.
safidiny toetra ao fa lalana kristianina mandroso lalana kristianina mandroso foana ny zavatra be da be niseo a fa ny fiain'le izy a tamin'ny androny Josoa vao ny tena ny ady ny zanak'Israely vao tena hoe tena nyrehatra tena katsakatsaka zavatra be misy kristianina karazana zany kristianina amin'izao tsy haiko ianao na mety mbola any Egypte mbola voageja mety mbola any anatina système dia taraiky ela be ianao sasany iray mbola eo amin'ny miady foana nofo tongolon'ny Egypte nofo tongolon'ny Egypte hena tsy mandroso mihitsy fa ny sasany le tamin'ny androny Josoa tena le nyrehatra le mandroso ary ny amin'izao fotoana zany hoe kristiana ohatr' izany tadiavin'ny tompo tsy hisy sentiment ny ady zao mandeha ara-panahy io a anafika hiady a androtana mijoro a mandroso foana combat mitafy ny finoana ny fehikibo ny rariny ny filazantsara ny sabatra roa lela ny finoana zany ny kristianina ilainy zany tsy haiko aiza hoe isika ny asa betsaka filistinina betsaka ny kananita be da be foko fito ane io Israely ray ihany be da be ny tsy izy be da be ny tsy parifary ao anatin'izay misy vary ihany fa vitsy indro ao maneraka ireo tahaka an'io indreo mpivoniny ambodi ondry zany ray ambodi be da be dia matory ihany tsika dia milalao ihany tsika dia tsy mandroso mihitsy tsika dafa izy tsika hoe dia hahiditry ny landry tsika tsy nitenenina tsika nga hoe za amin'ny lalana sarotra ny idirana fanjakany lanitra entiny lalana makany ary anisan'ny zavatra tena nampijoro ny Josoa tamin'izany dia ny antsoina hoe fahamasinana raha vao misy loto ao dia tsy nandroso resy verina amin'ny fahamasinana indray tsika tonga soa ny amin'ny antsoina hoe kristianina toko voalohany andininy voalohany lalana tsy maintsy atao fahamasinana izay tsy tiantsika misy fahanapa-kevitra raisina foana zany mila mandroso mila raha tian'i Jesosy sika sakrifisy io zareo a sakrifisy io zay tia azy izy dia nandeha tahaka an'izay nandehanany koa fa ny famonjena maimai-poana fa no mitazona azy misy vidiny averiko foana zay rehefa voavonjy ianao a tsy nijanona fotsiny amin'izao mbola nisy taona raha teo mbola nalefa nakany amin'ny ranomasimena diniko ny teny an'iny zay tandidiny batisa ozy izy Paoly izy rehetra izy dia natao batisa tamin'izany rano zany zany hoe rehefa voavonjy ianao miala tao dia zay ianao vao atao batisa fa Egypte koa manana amin'ny batisana tsy izy iny fa rehefa mivoaka avy eo dia mbola atao batisa zay misy atao batisa ny vonjena aletika io ara-baiboly tsy atevitra be amin'izay tsika Jesosy 3 taona natao batisa dia avy eo izy nakany eny efitra zay mantsy le dingana miala ao Egypte batisa atao amin'ny ranomasina mena tany eny efitra Jesosy natao batisa nakany eny efitra 7 andro zay vao niasa le niasa zany nataoko hoe tandidiny Josoa le nandrotana dia zay ianao vao hiasa zay ianao vao hirehatra zay ianao vao mandroso dia tsy haiko aiza hoe aiza misy atsika zay ny fiasan'Andriamanitra tena izy manana fotoanany io io tsy malaky fa no mampalaky an'io dia arakaraka anao le niteneniko hoe soumission midina ambany manaiky sitrapony Jesosy tsy mafo tsy mafiatoka famonjena ny ataon'Andriamanitra faran'izay mory ary mety higakytsika efa maninona raha faramory satria tsisy izy nataonao fa sarotra be ho an'ny olona be ambi-po satria ny olona be ambi-po zany tsy maintsy mila manao zavatra izy mba hahafahany manamarina ny tena tsy ny olona be ambi-po zany potika amin'ny azo fijaliana io satria tsy mety amin'izay mihitsy zany hoe za ve tsy hanao ininona dia mila manao ininona ka fa izy Andriamanitra tsisy ininona ataonao dia potika le ambi-po satria tsisy nipetrahany iny ambi-po intsony tao dia zay no tiako zaraina amintsika aiza ho aizy tsika raha mbola ny Egypte mila miala tao raha mbola ny nefitra miaraka amin'ny tongolo sy ny
hena tsy mila an'izany ny tompo fa naringa ny tany daholo reo faly any amin'ny androny Josoa ny filazantsara koatran'izay mandany azy fijaliany Jesosy mitory fahagagana fotsiny tsy azo fijaliana io tsy manasitrana tompo manasitrana ny tompo fa raha vao tsy azo anao zany mety sitrana ohatra hoe narary ohatra hoe tratrany concert dia nisy mivavaka anahy dia sitrana fa ny fahotanao raha vao tsy mibebaka ianao ao ihany manafaka an'iny azo fijaliana lalana fotsiny zany re satria nisy atanatohatra re miracle ny farany ambony indrindra ny azo fijaliana dia za miteny anao aleo le farany ambony foana tazomina afaka anao iny rehefa mahazo an'iny ianao mandeha ho azy ny ambony dia ho an' Jesosy ny voninahitra amen